أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dera sila zary voninahitra lehibe natolotsika amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ary tsodra amin'ny tafitafany ho an'le iraka mahafatoky Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sy ho an'ireo fianakavinany sy ireo mpanaradia azy ary izay mifikitra amin'ny fampianarany mandra-pahataperan'ny fiainana eto ambony tany. Naam, rahalay sy ray aman-dreny ajanaisany raha tsika malala fa nandritry ny volana Ramadan itsika dia niaraka niaina na natateraka an'ireo karazana fanompoana izay apatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala ho falifaly amintsika ary atonga tsika ihany koa ireny asa soa izay nataontsika ireny idirantsika ao anatin'ny paradisa amin'ny andro farany. Kiaingany ny karazana fanompoana rehetrarehetra izay nataontsika nandritry ny volana Ramadan mba ekeny Allah subhanahu wa ta'ala ary azahoantsika tombotsoa aminy amin'ny andro farany amin'ny andro fitsarana insha Allah ta'ala. Kanefa kosa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe madha ba'da Ramadan, inona ny zavatra ataontsika aorianan'ny volana Ramadan. Moa ve rehefa lasa izany volana Ramadan izany dia hatsatsitsika tanteraka ireny karazana fanompoana reny, ometsika lamosina ve ilay nahary n'izao tontolo izao amin'ny karazana fanompoana reo? La tsia, tsika mpino Islam dia nataony Allah subhanahu wa ta'ala anompo azy irery ihany fa tsy anompo ny volana Ramadan. Izay olona nanompo amin'ny volana Ramadan, izany volana Ramadan izany dia efa lasa nandao atsika. Fa izay olona kosa nanompo any Allah subhanahu wa ta'ala dia Allah subhanahu wa ta'ala dia velona mandraka izay doria. Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina anazy dia miteny manao hoe innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ulaika la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina anazy dia miteny amintsika manao hoe innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ireo olona izay niteny nanao hoe Allah subhanahu wa ta'ala no tomponay ary izahay dia mifikitra amin'izany fanompoanany Allah subhanahu wa ta'ala izany. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Amin'ny vanim-potoanan'izy ireo hiala amin'ireo ny fofinainany dia tonga amin'ireo ireo anjely iteny manao hoe alla takhafu wa la tahzanu, oka ianareo tsy atahotra ary oka ihany koa ianareo tsy alahelo. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, anambara vaovao tsara izy ireo amin'ilay paradisa izay nomanina ho an'ny izy ireo. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, izahay ozy izy Allah subhanahu wa ta'ala no mpiandry na no miaro anareo eto ambony tany sy any amin'ny fiainana akory. Eto Allah subhanahu wa ta'ala dia mila manamara amintsika fa ny olona iray izay mifikitra amin'ny asa fanompoanany Allah subhanahu wa ta'ala dia azany zany vaovao tsara sy valosoa lehibe paradisa izay nomaniny Allah subhanahu wa ta'ala ho an'ireo olona nifikitra amin'ny alalan'ny fanompoanany Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa amin'ny andiny masina iray dia mbola manamafy an'izay miteny manao hoe
innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu alla khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ireo olona izay miteny fa hoe Allah subhanahu wa ta'ala no tomponay, ary izahay dia mifikitra am'izany fanomponany Allah subhanahu wa ta'ala izany. Alla khawfun alayhim wala hum yahzanun. Izareo dia tsy atahotra ary tsy alahelo am'izany andro itongavany fitsarana izany. Raha iandro ny sahaba tonga tamin'ny Rasul sallallahu alayhi wasallam, jaa rajulun ila nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala ya Rasul Allah qul li fi al-islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Ory irakany Allah, mba iteneno zavatra zao anatin'ity finoanany Islam ty, ary io zavatra zay antaniko anay io i Rasul sallallahu alayhi wasallam dia tsy ho antaniko anizaniza afa-tsy ianao irery ihany. Faqala Rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi thumma istaqim, rawahu Muslim. Rasul sallallahu alayhi wasallam namaly an'izany valim-pantanina ny sahaba izany dia niteny izy manao hoe mitenena ianao fa hoe iza dia minany Allah subhanahu wa ta'ala ary mifikira am'izany teninao izany. Oka ianao tsy hiala, oka ianao mba izingizina am'izany teny izay fanaovanao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala idhan. Naam, al-istikama ayuha al-ikhwa, ny istikama rahalay sy ray amalena jany isany dia ny fifikiranao am'ireo asa izay akatoavany Allah subhanahu wa ta'ala, fifikiranao am'ireo asa izay azahoanao tombotsoa amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala eto ambony tany sy any akoatra. Allah subhanahu wa ta'ala mba totsika nanompony Allah subhanahu wa ta'ala nandritry nireny volana Ramadan ireny, tsy midika akory hoe no ny antony volana Ramadan no anompotsika ny Allah subhanahu wa ta'ala. Tsika manompony Allah subhanahu wa ta'ala satria izy misy no nandidy atsika mba anatanteraka an'ireny karazana fanompoana izay atongany Allah subhanahu wa ta'ala afalifaly na azahoantsika tombotsoa aminy amin'ny andro farany insha Allah ta'ala. Ka eto tsika raha lay sy ray amanena janisany, oka ireo fanompoana izay efa nahazatra atsika natanterantsika nandritry ny volana Ramadan, tsy ho atsahatra atsika na tsy ho ajanontsika izany satria manjary mampatezina ny Allah subhanahu wa ta'ala, satria Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny vanim-potoana itsika manompo anazy. Eny fa na dia amin'ny alalany fanompoana madinidinika aza ianao dia tiany Allah subhanahu wa ta'ala, fa amin'ny vanim-potoana kosa ianao miezaka manatanteraka an'ireo karazana fanompoana nefa tsy ampy fotoana fohy, tsy ampy fotoana kely vitsivitsy kory zany dia atsahatra-nao, eo Allah subhanahu wa ta'ala no tezitra aminao. Rasul sallallahu alayhi wasallam miteny amin'ny hadisy manao hoe inna Allah yuhibbu amalan ay yudkhina. Allah subhanahu wa ta'ala izy dia mila an'ireo asa izay ataon'ny mpanompony ary ataony amin'ny fatatarana tsara, vitany tsara izany. Rasul sallallahu alayhi wasallam ihany koa miteny amin'ny hadisy hafa manao hoe Allah subhanahu wa ta'ala dia makaty ny asan'olona anankiray tsara, fanompoana izay ataon'olona anankiray na dia kely aza, kanefa izany fanompoana izany dia tohizany hatrany. Izany hoe Allah subhanahu wa ta'ala androany ty rehefa nahitatsika nanatanteraka an'ireo karazana fanompoana nandritry ny volana Ramadan, tao itsika nandeha niezaka nanatanteraka an'ireo karazana tahajjud, nanatanteraka an'ireo karazana famakiana Qur'an, misy amintsika na vita nanapitra an'izany Qur'an izany indroa intelo nandritry ny volana ray. Nisy amintsika ihany koa nanatanteraka an'ireo karazana fanompoana toy ny fanatanterana swadaka, ianao nandeha namakoaza swadaka, Allah subhanahu wa ta'ala makaty antsika amin'izay fotoana izay, tohizatsika ireny karazana asa ireny ao aorianany volana Ramadan. Oka antsika tsy hanao karazany le vehivavy iray izay nitantarahany Allah subhanahu wa ta'ala
ao anatin'ny boky masina anazy manao hoe wala takunu kallati nakhadat ghazlaha ba'da quwwatin ankatha. Ianareo izy manao toy le vehivavy izay nanao petaky fe, nanao zavatra tsara, nanamboatra asa soa izy. Rehefa vitany izany petaky fe izany dia naantony teo amin'ny ravarakany, ka ireo olona izay nandalo teo akaikin'ny trano dia naniry an'io zavatra io, naniry an'io asa io. Rehefa hitany vehivavy io izany asa tsara izay irian'ireo vahoaka ireo, dia nalainy izany petaky fe izany dia nirova ireo vitiny dia nariny anatin'ny lavapako. Ka eto Allah subhanahu wa ta'ala zany militeny amintsika fa ianareo aza manao toy ny vehivavy io, manao asa soa nareo nandritry ny volana Ramadan, nefa rehefa tapitra ny volana Ramadan dia takanareo, arinareo any amin'ny zordira izany. Ka tsika pino Islam raha Allah sy ray aman-dreny ajany isany, pino izay manompany Allah subhanahu wa ta'ala na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona izany. Wa aqulu qawli hadha wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله